Usolona avokoa ireo tompona andraikitra isantsikaja dia eny amin'ny sekoly ny mpitsara sy ny mpiraikitra rà ialana amin'ny kolikoly misy amin'ny sekoly hoy ny ministra ny fitsarana. Betsaka raha toy ny fitarainana ka antony andraisana izao fepetra izao hoy hatrany ny fanazavana. Teo moa dia nahatratra ny concours magistrat ary efa nisy izy moa zao no voaentsika amin'izy ireny noho ny asa ratsy nataon'izy ireo satria mampanety koa ny amin'ny concours zanaky ny vahoaka samy miezaka daholo hianatra. Misy tena ambara aminareo fa tena zanaka tatsaha misy tena milofo mba hiala amin'ny fantrana nefa mampanety fa tsy tafiditra izy noho tsy fisen'ny volany fa taony saika ny fianarana rehetrarehetra anaovana concours zao amin'izao fotoana zao dia misy no tsolotsolotry daholo vao tafiditra amin'izany ka amin'izao fotoana zao zany efa taony mpitondra atao ady lolarana koa miady amin'izany salomba ny tonga amin'ilay fiteniny vazaha que le meilleur gagne fa tsy hoe za manambola dia manambola no tafiditra ka mikasika ny concours efa iverina indray izy io fa dia ovana mihitsy ny lamina fandaminana nyzany concours zany fa tsy takany teo aloha barana be ohatry zany hosolona daholo tokony andraiky tatao amin'ny sekoly zay nampatonga an'izy tsy lavorary. Anisan'ny ministera miady amin'ny kolikoly ny ministera ny fitsarana. Tsy ho hitan'ny mponina amin'ny fokontany ambondrina ao amin'ny faritra Potomainty intsony ny fijaliana ny tsy fahazahoan-drano fisotro madio fa nomeny Afakandro Christian Vovo ireo vahoaka ao amin'ny Potomainty ahafahan'ireo mponina manana rano ampiasaina. Hatramin'ny ela ireto vahoaka ao amin'ny Potomainty no tsy misy nanome rano fisotro madio ka i Afakandro Christian no nanome azy ireo an'izay. Betsaka ny Afakandro Christian zay fa nanome vovo fisotro rano eto amin'ny Potomainty sonirana zay vahoaka eto dia misaotra betsaka anazy fa tena mahafapo anay misy zavatra nataony dia engany mba ho tanteraka zay iriny. Misaotra betsaka ny monsieur le député zay amin'ny fanomezana vovo amin'ny fisotro madio tamin'ny Potomainty engany mba pody amin'izay faniriny tanjona zay ilaina izy amin'izay filatsana fidina ho député zay dia faly zay ty Potomainty fokon'olona Isoranay Afakandro Christian satria na afaka jalinay momba ny rano ty eto amin'ny sonirana eto. Zay zao resaka vovo resaka rano fa tsy jalianay intsony. Angatanay izy mba ho tonga amin'ny tanjona izay iriny mba vita bebe kokoa no mihoatra ny vovo nangatanay io mba piditra jiro, misy hôpitaly, ekôly, orinasa sy ny tariny sy ny sisa zay tsy voatanisy intsony. Zany nirina isangatanay eto mba vita bebe kokoa izy mba misy iainana zananay boka afara koa. Anisan'ny tetikesany Afakandro Christian ny fijerena manokana ny sosialy mahoaka eny anivon'ny fokontany ka antony namezana vovo ho rano fisotro madio. Antony zao fivorina zao dia mazava ho azy fa mbola tohin'le asa zay fa natao hatrizay dia ny fizarana ny rano fisotro madio any amin'ny quartier zay tsy misy an'izay fotodrafitrasa izay satria nisy taraina tamin'ireo vahoaka amin'izay fampiasana ny rano fisotro madio zay noho ny falavirany toerana fakan-drano ary tsy vitan'izay fa mbola mividy rano izy ireo ataoko angambany pirofo mitoaka amin'ny tendany zao fa mbola mitohy hatrany izany fizarana an'izany vovo zany ary ezana no anaparitahana zany any amin'ny fokotany rehetra zay sarodrano rehetra ka zahay eto dia mbola manentana antsika fa izahay ato amin'ny association zany dia mijery ireo zavatra manaintaina zavatra marary andreo vahoaka zay misedra fahasahiranana amin'ny fampiasana an'izany vovon-drano zany sy rano fisotro madio. Nambarana Afakandro Christian fa aparitaka manerana ny fokontany eto Mahajanga ny vovo ho fanomezana rano fisotro madio ny mponina. Mbola misy toerana be dia be zany eto misy asa amin'izao fotoana zay resahantsika dia any Ankaraobato, any Mazavawily sy ny any Sotema ka ireo toerana ireo zany atsoatsy dia tsy maintsy ho vitaina malaky ireo vovo ireo satria tena mijaly ireo olona ireo mividy rano ataoko angambany rehefa vita ireo dia mety tsy ho sahirana intsony ireo olona zay voakasika an'izay olana ara-drano zay. Itoy amin'ny fokontany hafa ny hetsika fanomezan-drano madio ataony Afakandro Christian. Mazivana ny alabotritra ao amin'ny fokontany ny Antanimasiaka. Tokantrano iray no lasebatra tamin'izany ka vorona tao amin'ny tokantrano io no zaka ny tena ny endy. Telo sasany zany foa mbola nandeha ny pipi. Dia rehefa niditra za iny tsy nahita tory tao 4h43 amizay za iny maheno vorona anay migoaigoaika dia mifomoramora zany tsy kilo
hitako amin'izay lehilahy manao chemise mainty kaskety mainty dia kiloty mainty dia fahitako an'le akanjo sy le olona zany le olona niasa nanao lakoroko ty tamimaly ihany hitako tsara mihitsy izy mihitsy ka jiro ane mazava be ry e andro efa maraina jiro koa mirehitra mazava be mihitsy hitako tsara mihitsy ary tsy miala aminazy ary mbola misy ramkolosy ary tsy miala aminazy fa tranonay ity teo avy tsy nisy olona zay tsy tato nanazava lehibe ny fokotany ny atany masazy fa ilaina fiarametana ny ity ady amin'ny vakitrano misy eo ao anatin'ny fokotany ny atany masazy ity za zany dia manafatra tena tsy mandeha fotoa mihitsy raha ohatra ka mahatratra ary zahay tsy mandeha rery amin'io ny carte mobile tsy mandeha rery fa zahay miaraka mitandrony filaminana ka zay tratra eto koa zany dia manafatra atsika ray aman-dreny rehefa zaza tsy tratra an-trano tsy mody amin'ny lerany dia mba tadiavo ny zanakanareo efa nametraka fitoriana eny amin'ny polisy ao atany masaja ny tompotrano mba aloana ity vakitrano misy eo ity moto iray ity no mba fitaovana ampiasain'ireo polisy hiadina amin'ny tsy fandrem-pahalemana ao amin'ny district ny Port Berger olona iray sedran'ireo polisy pirenena ao amin'ny Port Berger ny tsy fampian'ny fitaovana entina manatanteraka ny asa andavanandro mezaka mampandeha asa atrana nefa ireo mpitandro filaminany na misy aza ny tsy fampian'ny fitaovana eo ampelantanany amin'ny ankapobeny vakitrano no mibarina ao amin'ny tampitanàna ny Port Berger 5 voafehy ny polisy pirenena atrany izany manantena ny ahazo fitaovana avy amin'ny fanjakana vohibe ny polisy pirenena ao amin'ny district ny Port Berger